manabanao indray ary manaraka télévision malagasy ao anatin'ny mety tetry ny andro amin'ity faran'ny volana martsa 2024 ety hojerentsika avy hatrany ny sary azo avy amin'ny zanabolana mikasika ny ilay rivotoza zoanina moa tsy resahana tsony fa efa somary lasa lavitra antangoron-drahona hita ato amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara atondray no andrafitra ny mety tetry ny andro amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny inany atsinanan'ny nosy iny vokatr'izay dia mikasika ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina any amin'iny vatovavy fitovinany sy atsimo atsinanana iny no ahitana orana tandrivon-drahona fa ny ankoatra ndray kosa dia omaina tanteraka ny andro mikasika ny toetry ny andro ho an'ny tolakandro kosa dia ahitana orana tandrivon-drahona mety arahan-kotroka any amin'iny Diana, Sofia, Voemary Sambava mahazo ny tsara tanàna sy Andilamena iny Itasy Ankazobe ary ihany koa mazany vatovavy fitovinany sy atsimo atsinanana ahitana orana tandrivon-drahona vitsy kosa iny atsinanan'ny faritra Analamanga Vakinankaratra Morimani Potimatsiatra ary Iorombe omaina ny andro raha ho an'ny Analanjirofo sy atsinanana ary ny tapany andrefan'ny nosy manontolo iny mikasika ny maripana voavinavina ao amin'ny ambany indrindra dia manodidina ny 5:10 ka hatramin'ny 20:00 ho an'ny aty ampovoan-tany 2:20 kosa ka hatramin'ny 5:20 raha ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra 5:30 degré celsius ny maripana ambony indrindra voavinavina izay hita any Antsikouy any Toliara manodidina ny 7:20 ka hatramin'ny 30 maripana raha ho an'ny aty ampovoan-tany ary 2:30 ka hatramin'ny 4:30 kosa ho an'ny morotsiraka rehetrarehetra mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara indray ary dia any Johannesburg sy Bangkok no ahitana orana tandrivon-drahona izay mety arahan-kotroka omaina kosa ny andro ifandimban-drahona sy masoandro raha ho an'ny Paris, Milan ary Nairobi raha mikasika mitotry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia any Maurice no ahitana orana tandrivon-drahona somary andrahona ny andro raha ho an'ny Comore ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny La Réunion sy Seychelles fataro indray ary fa ny maripana izay hita eny amin'ny masoandro dia mahatratra hatramin'ny 7:20 sy 500 sy 5:00 degré celsius eo amin'ny 500 sy 3:00 degré celsius eo zany efa mifaritra sasatsasany fa eo amin'ny ivony kosa dia mahatratra hatramin'ny 5:10 tapitrisa degré celsius dia zay indray no azo atolotra anao tamin'ity an'io ity dia manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko